Pejy mivoaka tanteraka kosa indray tsy mifanaraka amin'ny vinan'ny teti-bolam-panjakana 13 ny vola miditra sy ny mivoaka raha ny voalazany teo anivon'ny tahirim-bolam-panjakana raha ny voalazan'izy ireo hatrany moa na fantarana fa Mavesan-danja ny vola mivoaka raha oharina amin'ny vola miditra raha ny fanazavan'ny tahirim-bolam-panjakana moa dia ny herinandro lasa teo no nahitana taratra betsaka izany. Isy ihany koa moa ny tatitra izay navoaka ny volana janoary hatramin'ny 20 ny volana aogositra lasa teo izay nahatratra 3.7 miliara ariary ny elanelana misy eo amin'izay vola miditra sy ny vola mivoaka izay. Izany azy ao anatin'ny teti-bola 2013 dia efa araka ny teneniko teo satria efa fantatra ny daty efa mandeha le processus dia io aminay dia lahara-pameana ary vita ny tahirim-bolam-panjakana malagasy. Misarotra amin'izay rehefa vita nandrisiny efa taona sy tapany tsy akaiky kely ohatran'ny sondeha vao tsy assumer ny responsabilité ny tahirim-bolam-panjakana malagasy. Io nge tsy hoe miandretra ny etrany isan'andro na isaky ny échéance dia anjaranay no mitsinjaran'izay. Efa misy filana eo amin'ny fotoana tsy atafidiran'ny etra aloha, ny etra koa efa hitanao efa teneniko io ny gapy dia zahay dia io mba itsy tonga conseil ihany fa ny vola miditra amin'ny fanjakana malagasy dia tsy ny etra sy ny ladoany ihany. Zay tena mba mila amboarina kely mihitsika amin'izay efa nataon'ny tahirim-bolam-panjakana malagasy serasery zay 7 isan-jato ny vola miditra amin'ny teti-bola akapobeny no vola miditra amin'ny alalan'ny etra sy ny ladoany. Ao amin'ny teti-bola tiako ihany mba zava be dia be nefa mahafantatra anareo fa ny atao hoe teti-bolam-panjakana budget de l'État dia misy cadre 5 dia budget général le teti-bola akapobeny amin'ny budget général io dia mazava ho azy fa ny vola miditra amin'io dia ny akapobeny ataontsika ny 20 isan-jato mahery any mihitsy dia mietra sy ny ladoany zay. Fa nefany amin'ny atao hoe teti-bolan'ny fanjakana dia mbola misy ny atao hoe budgets annexes, mbola misy ny atao hoe compte particulier du trésor, mbola misy ny atao hoe opération de sur fond de contre-valeur, mbola misy ny atao hoe opération capital. Reny rehetrareny dia misy vola miditra sy mivoaka avokoa ary reny dia ny tahirim-bolam-panjakana malagasy no mifehy azy. Ny fitrosahany io zany anatin'io ataontsika hoe opération capital le farany ery zao vola miditra zany. Dia manontany ianao iandry rehetra sy ny be ngamba fa voavaly koa ny anay zany izy eo ny vola miditra rehefa tsy ampy ny eo ampelantananay amin'ny fotoana tokony fanjanina dia mikatoka zay any amin'ny tsenam-bola anatiny na tsenam-bola ivelany.